Commune isan'ny midadasika ato anatin'ny faritra Analamanga ny commune Ivato, tafiditra anatin'ny distrikany Ambohidratrimo, any amin'ny ilany avaratra andrefany Antananarivo no misy azy. Ahitana fokontany 320 mandravitra azy amin'izao fotoana, raha toa ka valo izany teo aloha. Izany hoe nisy fokontany 7 vaovao no foronina tamin'ny fiandohana ity taona 2020 sy 2020 ity. Ireo quartier 7 tao anatin'ny fokontany Ivato firaisana no navadika ho fokontany mahaleo tena avy. Satria efa nafely ny fepetra araka ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ivadiany ho fokontany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy teo tokoa manko, raha ny nambarany lefitra faharoan'ny ben'ny tanànan'i Ivato dia nisongadina be ny tapitomboan'ny isan'ny mponina ao amin'ny commune Ivato. Ny fiforonan'ireo fokontany vaovao eto amin'ny commune Ivato dia napetraka tokoa satria tao aorian'ny fahatsapany ben'ny tanàna Penjirandrenarso fa mitombo dia mitombo ao anatin'ny fotoana angana mihitsy ny mponina dia nanapa-kevitra fa tsy maintsy ho avadika ho fokontany ireo quartier izay tato amin'ny commune Ivato aéroport, izany hoe commune Ivato fa eto amin'ny fokontany Ivato aéroport dia misy quartier 7 teo aloha, ka ireo quartier 7 teo rehefa nodinihana zany dia efa afaka mahafeno ny fipetra tsara ivadika ho fokontany. Ka izay indrindra no natonga izay hevitra izay hoe avadika fokontany amin'izay zany quartier voalohany ka hatramin'ny quartier fahafito. Ny isan'ny mponina eto Ivato mantsy amin'izao fotoana izao dia efa mananika ny enin'alina mahery ka tsy maintsy mitsinjo ny ho avy ny ben'ny tanàna izay tsy ho ela dia ho lasa rahetsy ny isan'ny mponina eto ho vokatry ny fisiany io lalana vaovao izay vao nisokatra avy eny Tsarasotra makety Ivato io. Dia amin'izao fotoana izao zany ato anatin'ny commune Ivato dia ahitana fokontany 13, azavako kely maha 13 azy ny tao anatin'ny commune Ivato firaisana taloha nahitana fokontany 5 dia tato amin'ny fokontany Ivato aéroport fokontany ray ihany fa notazomina kosa ilay fokontany Ivato aéroport io fa le quartier 7 no lasa natao vaovao, izany hoe lasa valo zany ny fokontany mandrafitra n'le eto an-tampon-tanànan'i Ivato dia valo ampianan'ilay 5 tany amin'ny Ivato firaisana dia lasa 13 zany amin'izao fotoana izao ny fokontany mandrafitra ny commune Ivato iray manontolo. Tsara ihany mantsy manamarika fa tamin'ity fotoam-pitondrana ity izay nanomboka tamin'ny 2020 sy 2020 dia efa lasa commune tokana indray zany ny eto Ivato fa tsy mizara roa ohatra ny teo aloha intsony. Tsy misy intsony ny Ivato firaisana, tsy misy intsony ny Ivato aéroport fa dia commune Ivato. Na dia tsy mbola manana ny fotodrafitrasa iasany avy aza ireo fokontany vaovao ireo amin'izao fotoana dia efa misy ny hefitrano vonjomaika nomena iasan'ny lehibe ny fokontany miadidiny fokontany vaovao mba hanatanterahany ny asa fitantanana. Tsy niandry ela rahateo ny fanamboarana izany trano fiasana izany fa efa natomboka tamin'ny fisasahan'ny volana Janoary 2020 sy 2020 araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra trano. Fa ny commune Ivato dia ahitana karazana olona marobe, efa betsaka ny mpiavy sy ny mpila ravinahitra ao amin'ny commune Ivato, ankoatra ireo tantsaha sy tompo-tanàna. Mivelatra amin'ny lafiny rehetra, araka izany ny fitadiavam-bola sy ny velotenan'ny mponina ao amin'ny commune Ivato. Ny volo-felika sy ny volo-legioma no tena ahafantarana ny ao Ivato. Mamokatra vary ihany koa iny faritra iny, saingy amin'ny ankapobeny dia hohanina mandritra ny taona ny vary ambolena eny fa tsy amidina amatsiana tsenam-bary akory. Koa satria moa efa commune mandroso toy ny tanan-dehibe rehetra ny commune Ivato dia ahitana tsena isan-karazany sy orinasa maro ihany koa toy ny tranombarotra lehibe, ny orinasa afankaro, ny orinasa madinika amin'ny tena. Manana bazary lehibe ny commune Ivato. Efa hatry ny ela no nisy izy io. Efa nisy niezaky ny commune tamin'ny alalan'ny fandoavan-ketra izay nahafahana nanavao ny ampahana tamin'izany bazary izany. Efa andalam-pamaranana tanteraka ihany koa amin'izao fotoana ny bazary lehibe, fotodrafitrasa vao naorina izay mahazaka mpivarotra hatrany amin'ny 500 isa. Fotodrafitrasa goavana avy amin'ny fitondram-panjakana teo aloha no ny fahitana ny finiavan'ny ben'ny tanàna Andriamatoa Penjirandrenarso ampandroso ny commune izay tantaniny. Vinavinaina amin'ny fiandohan'ny volana Martsa ho avy izao no amerenana ireo mpivarotra ao anatin'ny bazary vaovao rehefa no esorina tao izy ireo no ny fanamboarana izay natao.
Efa maro ny feo miely momba ny filazagna fa magnano risoriso ny ben'ny tanàna ny Ivato sy ny mpiara-miasa aminy ivarotana ny tanin'ny bazary amin'ny olon-tsotra. Nanamafy anefa ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune Ivato fa tsy mitombona velively ny Tsawahely Etseroa. Mamaramparana ny fanamboarana ilay foto-drafitrasa amin'izao ary amin'ny farany ity volana Febroary ity no anaovana ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy azy. Ny fandrosan'ny tsena amin'izao fotoana izao dia efa ndroso alavitra dia lavitra, efa vita hatrany amin'ny 520 sy 700 ano izy amin'izao fotoana izao, ary isika zany eto dia tsy mitsahatra mihitsy ny mametraka foana fa atao tsena ity toerana ity fa tsy araka izay sahoan-dresaka foana na nosorapotaka ny ben'ny tanàna hoe anaovana zavatra hafa fa io izy io iaraha mahita ary asehony vahoaka mihitsy fa tena mitsinjo izay mahasony vahoaka no ipetrahana nametrahana ity tsena ity. Ho tafiditra ao daholo ireo mpivarotra rehetra izay navoaka tato ary manolotra ny fisaorana amin'izareo afaka ny fampitsinjo nanaraka tsara ny toromarika izay napetraka ny ben'ny tanàna mba ahafahana mamita tsaka ny sandava nyity toerana ity. Ny hozaka nyity toerana ity dia ho manodididina ny 500 na 2 ao mihitsy izay moa nisan'ny mpivarotra navoaka tato. Tsy maintsy ireo mpivarotra navoaka ihany aloha ka manana taratasy ara-dalàna no averin'ny ben'ny tanàna mitsofokatra sy ny ireo komity izay andraikitra famerenana azy ireo. Tsy maintsy isy rindran-damina apetraka tsara zany ahafahana tsy misy korotana ahafahana averina satria mahasony vahoaka no jerena. No amafisin'ny tompon'andraikitra fa lahara-pahamehana ny mpivarotra efa tao anatin'ny tsena talohan'ny nanamboarana azy ka manana taratasy ara-dalàna rehefa tonga ny fotoana impodianana ao anatin'ny bazary vaovao. Ny mpivarotra etsy andaniny mitaraina fa efa ela loatra ny nijalian'izy ireo teny amoron'arabe nandritra izay volana vitsivitsy nanamboarana ny bazary izay ka maika mafy ny hipody anatin'ny bazary vaovao amin'izay izy ireo. Tsy vitsy raha teo moa ireo olona hafa izay manararaotra mivarotra nefa tsy manana taratasy ara-dalàna avy amin'ny commune akory hatramin'izay. Efa iverina zany ny tsena dia faly izay satria mijaly miaritra amin'ny orana ety ohatr'izany na mivovoka sy ny ateren'ny toerana raha tena hita mihitsy hoe mijaly be vahoaka amin'ilay toerana hivarotana dia nirariana izany mba hoe ho tafaverina normal amin'ny plasina ihany izay rehefa tonga any. Dia misaotra indrindra ny commune ny Ivato aloha na tanteraka an'izany fa mahafinaritra zany sady tena faly izay fa mijaly be izay amin'ity sisin'ity mivarotra. Tena rano be mihitsy izany amin'ity tsy mijaly koa mpividy dia amoron'arabe loatra fa tena vaovao tsara zany sady mahafalika tena izay ny tadiavinay afaka miaina amin'ny zavatra tsara. Zay aloha ny eto tsy afaka maninona zay fa dia eto aloha zany hoe provisoire amin'ny tsoko teo dia eto aloha zay miaina aloha mandrapa-vita ny tsena miandry zany zay mandefitra ihany miandry ny kataona moa ko fahatsarana ny mpanatsarana eny andrasantsika dia miandry azy ho tsara zay ho vita dia miverinao zay. Tsara be, izay ara zao faly be satria hoe efa hifin-drano. Ny etaitapon'ny ankizy zao hoe efa akaiky zany ilay fifindrana dia efa faly daholo ny ankizy hoe mba tsy tratrin'ilay orana faraparana iny zany izay ny aty. Amin'ny maha-tanàna lehibe azy dia tsy mitoka-monina ny commune Ivato fa mifandray amin'ny tanàna hafa sy mifamezivezy ny mponina ao aminy. Manana kooperativa pitaterana vitsivitsy ny commune Ivato toy ny Fifiabe sy ny kooperativa fanantenana ary ny hafa. Ahitana fiara-pitatra manodidina ny 400 isa ao anatiny, saingy tsy mahafa-po ny tolotra hoy ny mpandeha. Miala eny Ivato ny fiara fitaterana iray ary any amin'ny Vasakosy vao tokony hijanona. Tsy izay anefa ny zava-misy fa vao mipaika ny amin'ny 5:00 dia betsaka ny fiara mampitohy any Ivato sy Antananarivo no tsy tonga any amin'ny farany tokony hijanonany intsony fa eo amin'ny Vatobe etsy 67 dia efa mihodina mitodi-doha miverina any Ivato indray. Ny sasany aza sady tsy tonga eny Ivato ihany koa fa eo Talata maty dia efa manary olona. Toe-javatra maro no ateraka izany toy ny fifanosehan'ny mpandeha izay sady efa maika hody fa hariva ny andro. Fa eo ihany koa ny mpanararaotra ao anatin'ny fisisiany iny ka manendaka na manataka ny entan'ny mpiandry taksi be. Ny maratra indraindray tsy lazaina intsony. Tsy ny hariva andeha hody ihany no misedra olana ny mpandeha mpampiasa ny fitaterana Ivato Antananarivo
fa na amin'ny maraina ihany koa aza dia sahirana ireo amonjy fiasana na amonjy sekoly. Ny fahitana le eo amin'ilay bus Ivato ohatra eo Atalata-maty zao dia atsangan'ireo daholo ny olona rehetra dia indraindray tsy mipetraka tsara fotsiny hoe to dia misisisika eny amin'ilay sisiny eny dia tsy mipetraka ianao fa lasa le eo amin'ilay strap eo zany mijoro efa bobaka be ny olona eo. Tapa-dalana tokony le arrêt zany ohatra hoe eto jusqu'ery amin'ny ariary dia bakotiana fa tsy hoe dimanjato foana na dia eto jusqu'à kelikely dosany zareo hoe dimanjato ihany nefa le izy tokony mba hoe mihena kely raha tapa-dalana zay. Ny mpitatitra zany amin'izao aloha amin'ny lafiny iray misy tena manao fitaterana bordel aloha sasany ohatra no frais miakatra nefa ny kalitaon'ny zavatra men'ny aide chauffeur sy chauffeur misy tsy mahafa-po aminay. Hitanao eo amin'ny fomba fifandraisana zao aloha amin'ny lafiny iray dia eo amin'ny fidinana an-dalana zay zany. Fa anisan'ny loharano ny fampandrosoana ny fahasalaman'ny mponina ao amin'ny toerana iray. Na dia nisy aza nitrangana valana aretina kitrotro izay nandalo teto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana septambra 2024 ka hatramin'ny fiandohan'ity taona 2024 ity dia tsy dia nahazo vahana loatra izany raha ny tao amin'ny commune Ivato no asiana koragna. Na izany aza nefa dia tsy nitsahatra tamin'ny fanentanana ny vahoaka ireo tompon'andraikitra avy amin'ny fahasalamagna niara-nientana tamin'ny avy eo anivon'ny commune Ivato. Ho an'ny commune Ivato zany dia efa miasa dia miasa ireo tombom-pahasalamana amin'ny resaka fifehezana ny valana aretina kitrotro izay manenika manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao ka efa nanaraka tsara ireo laminasa rehetra fanaovana vaksiny izay teto amin'ny commune Ivato no tanterahan'ny CSB2 rotonta eto anatin'ny commune Ivato izany fotoana nanaovana vaksiny izany ary hatramin'izao dia mbola tsy mitsahatra ny ampirisika an'ireo olona hanatanteraka ny vaksiny ho an'ny zaza 7 volana ka hatramin'ny 7 taona. Ireo mihoatra ny 7 taona kosa dia entanina ary amporisihana mihitsy mba hisoroka amin'ny alalan'ny ohatra hoe ny fihinanana an'ireo sakafo ahitana vitamine A betsaka. Zay no toromarika moa avy amin'ireo tompon'andraikitra ny fahasalamana zay vao niraisinay ka dia aparitaka zany amin'ny vahoaka hoe mihinana karaoty, voatavo, papay, manga, ny atody izay rehetra betsaka vitamine A mba manampy ny herim-batantsika zany ahafahana misoroka an'izany fidiran'ny aretina kitrotro izany. Izy koa fa miresaka tanàna dia aretina saika hitovizan'ny tanàna jiaby manerana ny Madagasikara mihitsy ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Manana ny paikadiny manokana ny commune Ivato iadina amin'ny asa ratsy ny mpangalatra sy ny mpamakin-trano miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana izy ireo amin'izany. Nitrangana ala-botry sy vakin-trano madinidinika no saika fahita raha ny ao amin'ny fokontany vitsivitsy ao anatin'ny commune Ivato no resahany. Tato anatin'ny volana vitsivitsy aloha izay dia tsy dia hita firy intsony nitrangana fanafiana amin'ny tampiadiana hoy ny tompon'andraikitra. Ny commune Ivato dia azo lazaina hoe vavahadin'ny Madagasikara satria eny no misy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena. Endriky Madagasikara voalohany hita ny vahiny izay migadona eto amintsika. Ka hita taratra eny jiaby ireo karazana orinasa maventy, ny trano fandraisam-bahiny mihaja sy avolenta, ankoatra ny tanàna ny Tantsapamboly. Ifangaron'ny fivoarana an-tanan-dehibe sy ny rivotra ambanivolo araka izany ny commune Ivato.